efa ndresaka an'izay vaovao fandriampahalemana izay antsika ho fanohizana ny fanatrarana ny tanjona eo anivon'ny polisy pirenena dia polisy pirenena miisa 770 mianadahy no notolorana galona omaly teny amin'ny Toby Antanimora teny. Izao no natao raha nambaran'ny ministra ny filaminam-bahoaka dia mba ampihenana ny asan'ny tsy fandriampahalemana eto amin'ny Nosy. No tanterahana omaly teny amin'ny Toby contrôleur général de police Razafundrazaka Bertin teny Antanimora omaly 7 janoary ny lanonana fametrahana galona ireo polisy pirenena miisa 770 mianadahy. Contrôleur général de police miisa 7 ka vehivavy ny roa, commissaire divisionnaire de police miisa 220 ka vehivavy ny roa, commissaire principal de police miisa 220 ka vehivavy ny iray ary commissaire de police miisa 6 ka vehivavy ny iray. Lanonana teo ambany fianandriamato ministra filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randimy Blaise Richard ity tanterana Malty. Araka ny voalazan'andriamato ministra natao izao mba anatanterahana sy fanatrarana trano ny vino izay napetraky ny polisy pirenena eo ampanatrehana sy fiantsoroana ny didina napetraka aminy dia niady amin'ny sy fandriampahalemana ny famerenana trano ny tsy mpifehezana anatiny ny fanohizana ny zavatra efa natao tamin'ny taona 2014 mikasika ny filaminam-bahoaka ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly. Ny ministera ny filaminam-bahoaka moa izay miezaka trano anome betsaka no izay vita tamin'ny taona 2014 mba hampandry fahalemana trano ny vahoaka, manatsara trano ireo fotodrafitrasa eo ampelantanany, manitatra izany amin'ny alalan'ny fananganana ireo komisaria eny anivon'ny faritra fa indrindra any amin'ireo toerana mafapana, fanatevenana andarana ireo polisy amin'ny alalan'ny fifaninanana idirana mpianatra ao polisy. Natao zao mba amporosiana bebe kokoa hatrany ireo polisy amperinasa. Ny solitena 770 mianadahy moa ny contrôleur général de police Andretseny Joachin naneho ny fisaorana ny tamin'andriamato ministra filaminam-bahoaka ary amin'ny fitondram-panjakana.